fitaovany tikoto masina mila averin'ny Mauritianina. Lalam-pirenena fa 770 mampiaiky ny maro ny aratsiny. Faneken'ny papa ny fiarahan'ny olona mitovy fananahana tsy marina hoy ny kardinaly tsara azana. Alatsinainy 9 Oktobra 2024 miraba tompoky lasy tompoky vavy ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao ny MBS izao. Manasanao ampitiavana sy ampanajana zay dia ny ety ampiandohana hitoetra iaraka amin'ny MBS hatramin'ny farany ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Mahakasika ny sosialy, ny fiarahamonina ary ny resaka manodidina ny fiainam-pirenena ihany koa. Resa be hatrany anaty tambazotra tserasera tato ato ny mikasika ny lalam-pirenena fa 770 nahita maso ny fanamboarana sy ny fahavitany zany lalana zany ny Vaovao ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny antokotiko Madagasikara fanadidiny Germaine Menjanahary rindra tsara ny Mathieu Princy. Mampametra-panontaniana ny fomba fiasan'ny fitoeram-panjakana ankehitriny. Nambara mantsy fa efa vita ary mandeha tsara ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 770. Raha ny hita aloha dia tahaka izao ny lalana andehanan'ireo taxi brousse miazo any Paris renivohitra sy anaka. Misy tokoa ny fanamboarana efa mandeha. Saingy tahaka izao ny fotodrafitrasa izay namboarana izay. Aiza ary ilay lalana izay nambara fa notokana ny filoham-pirenena tena lalana ho an'ny sarababem-bahoaka ve? Ataontsika goudron le avery. Mandalo aminazy manko manainga Egypte na kafe na ria. Ataontsika goudron ny avy any manainga Egypte izy. Nous avons président ne venez mener que j'ai dit 24 km année. Dans les tinotinés n'a ton café 20 km. 20 km de l'allen. Pour 24 mètres de vie de votre canne. C'est que n'y a 10% ça non vite de tout que non. Comment de taper 8 km ça non il poule tout que ça non. Pour gagner 3 voitures tirati. 800 mètres de vie de 400. Vita 800 mètres ndai zatra dia vai tokana ndray koa izy zao. Impolo-tokana ny voavita. Ny tena olany dia nisy fehim-potoana nilazany fitoeram-panjakana ny anatanterahana ity asa ity. Milasana manko izy namaky ny avy any Marovay mandeha Vodiana. Babe. Avy any anana makany nana miverina any Marovay zay vao tonga Vodiana. Manakory zany reny 44 sabadita zany. Tsy hain'ny lalana. Dia ozy. Za ozy manao fananina mihitsy. Nandeha roplanina magaty aminareo jereko ny ratsy ny lalana. Ary hélicoptère moa zany amin'ilay raika lahy ty ohatsy roplanina. Fa raha ny teny zany anao fananina nandeha tomobile mihitsy. Basese. Fa anao fananina dia roplanina manimbana ny andehananao. Erany 44 riny efa niresaka. Lalana rembo botavo vita ny ambony roplanina. Fanandritra ty tatitra izay nataon'ny solombavam-bahoaka Tim tao Ambatondrazaka tamin'ny faran'ny herinandro teo ity dia isany notsipihan'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara ny mahakasika ny vatsitsindro sy ny tosika fameno izay nataon'ny fanjakana tany an-toerana. Mampiseho tokoa fa tena mahantra ny malagasy raha ty fitsidiana nataon'ny filoham-pirenena tany Ambatondrazaka ity. Fanadetiny Germaine Menjanahary sy Mathieu Princy hatrany. Tsy olona milahatra vatsitsindro sy miandry tosika fameno akory ireto fa olom-pirenena limbaovao. Andray nitatitra ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko tim. Antoko manara-dalàna ny tim. Ka tsy mampiseho toy ny sasany ny tsy fahanaran-dalàna na dia efa lalàna miantra eto amin'ny firenena aza. Noferina ny vahoaka iditra ny kianja. Saingy nisy kosa ny fampitana mivantana ny tatitra rehetra tamin'ny onjam-peo. Sompotry Madagasikara Ambatondrazaka. Saingy ankehitriny dia ny fanjakana mihitsy no mampiseho fa mahantra i Madagasikara tamin'ny alalan'ny famatsiana varina farana avy any ivelany ho an'ireo mponina. Zare ny entina tao ho zaraina raha. Fa tsika tonga eto izanareo namena zavatra. Tsy zaraina ninina riena rereo. Mibitsibitsika anany amin'ny coopérative. Odelina kely ahoana wa sprinter dimoto. Tatika
reny any oy moa oza lovan'ny tantara Madagasikara marina le raiky laty ary lovan'ny tantara Madagasikara fa le tsy anakapina makalika sy vary tsy maka varigista mitondra la stock tampo oy defa ntieny ene zany any stock tampo moa zay atao girahira nareo oh stock tampon stock tampon oh stock tampon stock tampon stock tampon stock tampon venga atao girahira wa manteny za do niany manomboka anazy tokony ho fantatriny mpitondra fa fiompiana sy fambolena vary no fotom-pivelomany ny mponina Ambatondrazaka noho izany masomboly sy fanampiana ara-jezika no ilan'ny mponina inona izany no tena tian'ny fanjakana atongavana amin'izao fihetsika izao. Fantatra tao riny fanadihadiana natao fa lasany Maurice ireo fitaovana atao amin'ny orinasa Tiko Tomasina ho inona mbaran'ny maître Anter Zafimanatsoa tao anatin'ny fandarana manokana izay nataony tany Ambatondrazaka anisany mampiasa fitaovana alatra ho izy ireo ny Mauricianina raha toka tsy mamerina izany amin'ny tompony fanadihadiana Ambintsovelo sitraka eo amin'ny rindran-tsary Andry Rakoto Malala. Raha tsy aivina no ravanana nandritra ny fotoana fihiboana ny orinasa Tiko tany Tomasina no potehana tanteraka ireo fotodrafitrasa. Nisy ireo fitaovana maro samihafa tsy hita popoka, nanjavozavo ny raharaha, taty aoriana, nisy ny fanadihadiana natao ka hita fa lasan'ny Maurice ireo fitaovana ireo amin'izao fotoana izao. Mbola tsy fantatra mazava ary tsy maintsy ho fantatra hoy ny fanazavana nomen'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Antra Zafimanatsoa ny orinasa mampiasa ireo fitaovana ireo any Maurice. Mikasika ny fitaovana iny moa zany dia hoe voaingana na fatarana fa misy traçabilité fantatra fa nisy fitaovana atao amin'ny porony Tomasina atao amin'ny top sy atao margarinerie lasa tany lasany Maurice tsy vita fotsiny hoe tsy natao fanomezana aloha zany. Mino fa rehefa mandeha tsara ny enquête dia tsy perperisy alfana fa ny Maurice satria ny tsika ny eto Madagasikara moa zany tsy dia atokisantsika rehefa zavatra ohatr'izay fa araky ny tenenina tamin'ny fotoana farany dia hoe reny fitaovana reny ingea ny firenena ny Allemagne zao ohatra ny asarotiny mihitsy izy amin'ny ressortissant allemand dia hanao le fitoriana izy satria le fitaovana ny ala tany fantany tsara hoe reto ny référence an'ireny fitaovana reny dia à partir an'iny izy zany no manaraka hoe aiza marina misy an'io société inona no mitazona an'ireo fitaovana reo. Mino fa raha i Maurice zany mahafantatra fa zavatra alatra no lasa tonga ny azy zany tsy maintsy mireagira ny Mauricianina. Ary rehefa mandeha koa ny enquête sy ny tribunal rehetrarehetra izay mandeha mikasika an'iny dia mino fa ohatran'ny reny resaka bois de rose reny hoe tonga tany Singapour ohatra dia nietsika ny izay tokony nietsika rehetrarehetra dia hoe averina aty Madagasikara reny bois de rose reny. Mino ary manantena fa tsy maintsy efara amin'izay io zavatra io. Miandry ny toy ny fanadihadiana ny rehetra amin'izao fotoana izao. Mangina ny rehetra rehefa tenen'ny filoham-pirenena fa hanampiana ireo kery any atsimo ny vola izay tokony ho amin'ny TETI-BOLAM-PANJAKANA kanefa raha ny fantatra dia tsy mipaka amin'ny vahoaka malagasy tsirairay izany ary ny ampaham-betsaka amin'ny TETI-BOLAM-PANJAKANA no entina hanampiana miaraka amin'ireo famatsim-bola avy any ivelany. Fanadihadiana Ambintsovelo sitraka hatrany eo amin'ny rindran-tsary Andry Rakoto Malala. Fanodikodinam-bolam-panjakana miariary izao ataon'ny fitondrana izao manoloana ny teti-bolan'ny anteny Merandolona izay nambaran'ny filoha fa alefa any atsimo iny nambaran'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Antra Zafimanatsoa. Efa voafehin'ny lalàna ny mikasika ny teti-bola tsy mety ho izy ny fanararaotana ny fisian'ny kerehany amin'ny faritra atsimo ka izay no entina andresen-dahatra ny vahoaka mba hanaiky fa mety ny ataon'ny filoha manoloana ny fizarazarana ny teti-bolan'ny androm-panjakana. Tsy an'ny fanjakana ray manontolo anefa ny teti-bola ampiasaina fa mbola eo ireo mpamatsy vola ho hatrany ity solombavam-bahoaka ny Madagasikara ity. Hoe ny mpamatsy vola rehetra ireo dia misy fandraisana daholo. Ary rehefa misy fandraisana ireo dia tokony tsaronina lalandava hoe ny budget ny vola teti-bolam-panjakana ny 700 ny volam-panjakana ampiasaina dia avy amin'ny mpamatsy vola avy any ivelany daholo. Nisy fotoana nefa ny tenenan'io mpitondra amin'izao ankehitriny io hoe
raha ireo tsy ankindoha amin'ireo mpamatsy vola reo izy raha mbola ireo no anteherana dia tsy androso mihitsy Madagasikara raha mitaona 34 na 54 ny dikan'izany zany hoe tsy mila an'ireo mihitsy izy fa hitady lalana hafa tsy tanteraka mihitsy zany ary tsy possible mihitsy zany zavatra zany amintsika amin'ny teny zao dia hitantsika zao hoe mitarazoka daholo ny zavatra rehetrarehetra fa eo ihany koa le crédibilité ihany koa ao anatin'izay misy antony ange ireo mpamatsy vola reo matoa mame vola le crédibilité ny fanjakana ny crédibilité ny mpitondra fa anisan'izany ny resaka stabilité politique dia zay stabilité politique zay tsy zavatra afaka mandroso mihitsy raha mbola tsy stable raha mbola tsy misy stabilité politique. Zava-dehibe zany hoe mangarahara raha teti-bolo zany ho an'ny firenena iray izao hoe isika eto Madagasikara manoloana izay. Mifanipaka amin'ny voalazany lalam-pandrenana ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao tsy manaja ny lalàna ihany koa indrindra ny eo amin'ny lalàna mifeny mpanohitra ny mpitondra fanjakana na eo amin'ny fampiarana ny asa izany saika mbola niopana amin'izay ihany koa ny fanadihadinina Ambintsovely sitraka sy Andrakoto Malala. Araka ny andininy fa 112 ao amin'ny lalàna 312 tsipika 112 lalàna mikasika ny mpanohitra dia manana anjara anolo-kevitra ny mpitondra ny mpanohitra. Tsy arak'izay nefa no hita eto amintsika izay tiany ny fitondram-panjakana ataony hoy nambarany metra Ianitra Razafy-Manatsoa efa tsinjo tany amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna hoy izy ny fikafika rehetra raha tsy laza fotsiny nanaovana doublon ny lisitra sy ny kara-panondro nandritra ny fifidianana avy eo dia ireo ihany no mpifidy vaventy mandritra ny fifidianana loholona ka mazava ho azy fa azo isam-boniny avy amin'ny fitondrana avy eo dia mpiaradia amin'ny filoha avokoa no mitana ny seza manerana ny androm-panjakana rehetra. Io fifidianana io zany io sénatorial io tsy niteny an'io hoe tsy mety io fifidianana raha amin'ny 11 décembre io tsy resaka seni tsy resaka daty intsony tsy resaka fatahorana tsy any mihitsy ny olana fa ny zavatra maika raha ohatra ka firenena te androso ianao te ametraka marina n'izany tany-tandalàna sy manaja ny lalam-pandrenana ny verenako foana mantsy io taoko drindragilo mihitsy io tany-tandalàna sy lalam-pandrenana io dia izao zay voalaza ao aloha taterao maninona raha tsy mandeha aloha raha misy ihany ny volana tsy ampy ny vola naovana an'io resaka fifidianana sénatorial aloha ataovy aloha maninona tsy ny fifidianana régional aloha natao maninona tsy ny chef de région sy ny conseiller régional aloha natao ny commune ireny zany mbola azo iazakazana daholo hoe mbola misy commune tokony averina fifidianana fa zany rehetrarehetra zany tsy enona satria mpanohitra no miteny dia tsy enona le izy. Namafisin'ity solombavambahoaka ny Madagasikara ity fa mila harenina avokoa izay hita fa tsy nety hatr'izay nandritra ny fifidianana sy ny fandaminana ny asa tokony ataon'ny fanjakana. Ankoatr'izay mila arahana hatrany ny lalàna fa tsy manao izay metimety amin'ny mpitondra raha ny hita nefa dia ny fahadisoana teo alohany no mbola inina averina. Zay mihitsy tena hoe tena zava-doza indrindra fa tena modely tena zava-doza ty ataon'ny firenena ty ataon'ny tompon'andraikitra ty ary voalaza ny ministra ny vola le izy dia hoe ny volan'ny SENA ny apahambolan'ny SENA ny premier trimestre dia nalaina nahodina mihitsy nahodikotina au sens propre amin'ny terme juridique moa zany dia hoe zay ny tena fanodikodona volam-panjakana tena fanodikodona ny volam-panjakana détournement de deniers publics tena au sens propre azo anenjehana nazy rehetra zay tompony andraikitra ao anatin'io tsy azo atao zany hoe volana institution vola voalaza ao anatin'ny loi de finance iny loi de finance na LFR io na LFI zay tiantsika tsy azo ahodina amin'ny zavatra hafa mihitsy indrindrandrindra zany hoe alefa any amin'ny kere tena malahelo amin'ny foky manontolo mbola misy an'izany kere zany fa inona no ilaina an'ireny fonds souverain any amin'ny présidence reny misy 1000 milliards ny any amin'ny présidence inona reny vola any amin'ny ministère isan-karazany reny efa nisy volana natao ho an'ireny imprévu reny ministère rehetra. Mampametra-panontaniana ny zava-misy hoe modely ho an'ny firenena ve ny ataon'ny mpitondra voizina hatrany ny hoe tany-tandalàna kanefa ny filoha no tsy manara-dalàna voalohany hoy nambarany maître Ianitra Razafy-Manatsoa. Efa miresaka ny fanoherana ihany sika dia mbola manjavozavo ankehitriny ny momba ny sata mifeny mpanohitra eto Madagasikara manoloana izany indrindra dia nitondra ny heviny ny solombavambahoaka ny Madagasikara tamin'ny anaran'ny antoko tim fanadihadiany Asinandray Malala rindra tsara ny Andry Rakoto Malala. Vary mangatsiaka ary mbola andrasan'ny mpanara-baovao ny momba ilay lalàna ifeny fanoherana
sy lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara. Efa nisy ilay lalàna 2024 tsipika 2013 natao tamin'ny 9 septambra taona 2024 izay mife ny satan'ny fanoherana sy ny antoko-mpanohitra. Ny mpitondra fanjakana tamin'ny tetezamita ihany no nanao io lalàna io, saingy tsy mbola navoaka ny didim-panjakana mampiatra io lalàna io hatramin'izao. Inona no mety ho anton'izany? Ny eo amin'ny fitondrana raha vao maheno resaka hoe mpanohitra na fanoherana dia tonga dia misy tahotra avy hatrany. Misy tsy fantatra hoe tahotra ny iongana ve sa tahotra ny nefa ny alàna amin'izany na metrahana lalàna amin'ny feny fanoherana. Ary izay no mahatonga ilay lalàna amin'ny feny fanoherana tsy nanaovana didy fampiarana mihitsy mandraka tiany androany. Ny zava-misy ara dia izao araka ny teneniko afakomalo hoe lasa ampiasaina le maro anisa ao amin'ny anteny mihira, ampiasaina hanosika makany amin'ny tsy fanarahan-dalàna sy mifanaovana bontolo. Ohatra hoe amin'ny fanovana ny lalàna amin'ny feny fanoherana izay mbola tsy niatra iny akory, mbola tsy misy décret d'application. Dia ilay maro anisa izay tafatsangana na hoe natsangana ao anatin'ny anteny mihira lasa terena fotsiny hoe satria tsy mety amin'ny sasany ilay endriky le lalàna izay natsangana tamin'izany volavolaina sy ny lalina tamin'izany fotoana izany, dia terena ireo maro anisa ireo hitondra le fanovana fotsiny izao anatin'ilay izy. Tsotra ny solombavambahoaka lany tamin'ny anarany antoko-tim dia ny fampiarana io lalàna laharana 2024 tsipika 2013 io. Rehefa tsy mahavaolana dia aleo ny didim-panjakana mampiatra n'ilay lalàna tamin'ny 2024 mampiarana izay nge vonona iainana iny e. Ary iny lalàna misy iny lalàna misy tsy tamin'ny andron'ny tiako Madagasikara no nanaovana n'iny lalàna iny, fa iny lalàna misy iny ny tokony ampiarina aloha. Fa tsy hoe mbola ny akibon'ny omby mbola tsy teraka l'izy dia efa hovaina sahady indray. Hita eo indray izany na iain'ny fitakian'ny mpanohitra ny mpitondra fanjakana na anodina ny sain'ny mpanara-baovao any amin'ny zavatra hafa tahaka ny mahazatra. Hoaranao anatin'ny fandarana dinika aoriana izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ny andinindininy ny tafany rany Joël Revelay vao hita tamin'ny solombavam-bahoaka teo iny fa mitohy ny fotoanantsika eto anatin'ny fampalalam-baovao. Anisan'ny nanaitra ny olona maro manerana izao tontolo izao ny vaovao izay naparitaka eran'ny tambazotra sosialy fa hoe manaiky ny fiarahan'ny olona mitovy fananana ny mpamparay masina. Maro ny fanehoan-kevitra mahakasika izay ary dia nivoaka tamin'ny fahanginany ny kardinaly Tsarazana Désiré tany fionany tamin'ny mpanao gazety. Fanadiadiny Asin'Andriamalala sary ny Andry Rakoto Malala. Samy namoaka ity vaovao ity avokoa ireo namanjery maneran-tany ny herinandro lasa teo. Tatraraka izany ihany koa ireo mpanara-baovao indrindra fa ireo mpino katolika. Voalaza tao anatin'ny vaovao niparitaka ity mantsy fa manaiky ny fiarahan'ny olona mitovy fananahana ny mpamparay masina ary manome rariny azy ireo saingy tsy manaiky kosa ny fanamasinana izany any am-piangonana. Raha araka ny fanazavana azo tamin'ny kardinaly Désiré Tsarazana dia ilay antsoina hoe montage ary fanendrikendrehana fotsiny ihany izany. Tamin'ny interview maharitra adiny ray sy fahefany nataon'ny mpanao gazety meksikana antsoina hoe Valentina Alazraki tamin'ny papa efa 20 volana lasa izay ary efa nivoaka tamin'izany fotoana izany amin'ny teny Espagnol. Ny nahagaga tamin'izany fotoana izany izay rehetra nahita sy nahare anio resadresaka nataon'ny papa tamin'ny Valentina Alazraki io tsy nisy taitra ka nilaza hoe ekeny papa ny fanambadiana sivily amin'ireo homosexuel. Midika fa tsy nisy zavatra maneho an'izany tamin'io resadresaka nataon'ny papa io. Fa sombitsombiny tamin'io resadresaka zay maharitra orairay sy sasany io no tsongatsongaina araka izay tiavana azy dia narafitra anaty fehezanteny vitsivitsy zay maharitra 1 sekondra monja ka nanova tanteraka ny hevitra tian'ny papa lazaina. Mampitenin'ny papa izay zavatra tsy nolazaina koa. Faire dire au papa ce qu'il n'a pas dit. Dia rehefa izanteny fohy natabatabatra reo no nentina hanampy foana fa hoe
zany no hevitry ny papa ary natao mahoraka eran-tany. Miantso ny rehetra ho mailo amin'ny vaovao ininaparitaka moa ny kardinaly Désiré Tsarazana isorohana ny trangatoy izao. Vaovaony sosialy nandresy tamin'ny ady izay nataony tamin'ny commune ny mikasika ny resaka fandrodanana ny tsena ireo mpivarotra eo amin'ny esplanade Analakely. Ao anatin'izany anefa dia miziriziry ny amin'ny fanesorana ireo mpivarotra ireo ny CUA amin'izao fotoana izao. Nisy ny valanesaka ao am-panao gazety izay nataony reto mpandrara mpivarotra eo Analakely ireto tamin'ity androany ity fanadidiadiny mialy raha nombana sary ny Manora Andriamalala. Nivoaka ny didy mikasika ilay raharaha fandrodanana tsena eny amin'ny esplanade Analakely. Nandresy ireo mpivarotra raha toa ka miziriziry hatrany amin'ny fandrodanana ireo tsena ahitana toeram-pivarotana 420 ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Tsy nanaiky ny didy nivoaka itsy farany ary napakatra ny raharaha eny amin'ny filakevim-panjakana. Velotaraina noho ny zava-misy ireo mpivarotra voakasika ity fandrodanana ity. Ezaka maro izy ireo no natao vao nahatsangana ireo tsena ireo kanefa izo tadiavy ny CUA warodana izao. Mbola tsy faly amin'izany didy izany ihany ny commune urbaine d'Antananarivo fa mbola nampiakatra ny raharaha eny anivon'ny Conseil d'État. Midika ve izany fa mbola misisika androdana amono ny mpandrara malagasy ihany ny ben'ny tanàna mba hasolo vahiny. Tahaka ny tao mampiseho fanerena kolaka ny mpitsara mijerinay ny toedrara misy ankehitriny. Eto izahay mpivarotra eto amin'ny esplanade Analakely dia miantso ny akivelona rehetra, ny olona rehetra, ireo mpandrara rehetra toanay mba hifanampy hiady amin'ny tsindry azo lena izay manjoanay ataon'ny commune urbaine d'Antananarivo anay izao. Vao ny roa taona amin'ny 10 taona voarakitra ao anatin'ny fifanarahana ara-dalàna ny fanaovana tamin'ny mpitantana ny tanàna teo aloha mikasika ireo tsena ireo no lasa izao tadiavy ny commune warodana izao araka ny nambarany ireo mpivarotra. Mazava ny tenin'ireto farany fa tsy hiala eny an-toerana izy ireo. Tsara ny manamarika fa ny olona victime amin'izao zany dia efa anjatony mahery izahay mpivarotra sy mpiasa ao amin'io esplanade io ka ohatrany hoe malahelo ihany izahay raha zavatra efa hoe nandaniana ohatrinina fikarakarana nananganana ny toerana io dia ny mpiasa izay velominay maro be izahay ao anatin'io toerana io zany ka efa hoe nahazo fandresena efa nisy didy mivoaka tamin'ny le teo aloha zany nahazo fandresena izahay efa hoe milamina izahay. Zao anefa ohatrany tsy manaiky ihany le commune tamin'izay didy mivoaka izay ka nisy appel izay mbola atrehanay sisy fandrodrareo hoe androdanana le esplanade dia tena malahelo izahay zany. Ny dingana ataonay zany miandry didim-pitsarana fa na zany naty zany reto olona reto angamba dia mieritreritra ny hanao viveriny ainy mihitsy tsy hialy eto amin'ity toerana ity. Lahara-pahamehana noho ny fanalana ireo fako misavovona eto andrenivohitra izay mampitaraina ny vahoaka ve izany ny fanesorany CUA ireo mpivarotra manara-dalàna eny amin'ny esplanade Analakely ireo. Vaovao momba ny ady amin'ny kolikoly eto amin'ny firenena dia anisany mbola sakana iray tsy mampivoatra ary maharatsy endrika ny Madagasikara amin'ny any ivelany ny fisian'ny kolikoly eto amintsika manana didy amin'ny famongorana izany anefa ny tsirairay ary izay no vahaolana hitondrana ihany koa ao anatin'ny fampandrosoana. Nisy androany ny atrikasa izay nataon'ny ACDDED teny Ampefilo teny ary izay no lahadinika tao anatin'ny fionany tamin'ny mpanao gazety fa nady adiny njavandre maefa sary ny tahiriny aina. Firenena iray mbola anjakan'ny kolikoly tanteraka raha eto Madagasikara no resahina. Misy eo amin'ny endro maro izany indrindra amin'ireny biraom-panjakana isan-karazany ireny. Raha tsy ilaza fotsiny ny raharaha-pitsarana eto Madagasikara izay andrenesana fitarainana hatrany. Hatreto anefa mbola tsy misy ny vahaolana matipaika ahafahana miala amin'izay kolikoly eto Madagasikara izay. Na dia maro ary ny organisme natsangana, na dia maro ary ny lalàna natao hiadivan'ny kolikoly io dia anisan'ny firenena farany panao kolikoly indrindra zany ny eto antsika satria ny indice de perception de la corruption dia 24/100 ary aty amin'ny 154e sy 180 pays zany atsika nefa tany tsy niady tena vraiment tena ratsy tsika tany panao kolikoly ka noho zany tsy maintsy miady amin'io fanaovana kolikoly tsika ary zany nefa miankina amin'ny fitsaratsika. Ny fitsarana koa nefa raha ny sondage misy atry zay
dia anisany service public service public telo na efatra farany mpanao kolokolo ny fitsarana ka zay ho asatondra raha hoe ny fitsarana zay ankinana iady amin'ny kolokolo eto amin'ny tany sy firenena malaza koa nefa fa mpanao kolokolo eo zany mipetraka ny olana akoatrany bianko sy ireo rafitra maro samihafa miady amin'ny kolikoly dia ilaina ihany koa ny fahasahin'ny tsiraray avy fa indrindra ny fiarahamonim-pirenena anatsikafana izay trangana kolikoly eto Madagasikara izay fa tokony ny fiarahamonim-pirenena tonga saina mandray anandraikitra midénoncer ny fisian'ny kolikoly eo anivon'ny service mpanjakana satria ino ndraindraiky fantatra zao firy vola miditra amina tompony andraikitra nefa ny fiainany zavatra ambony be mihitsy zany ny fiainany par rapport amin'ny vola miditra aminy na miditra amin'ny mibady kanefa jerem-potsiny. Ny faran'ny herinandro teo dia nisy ny fanapahana izay nivoaka fa hosasiana indray izay olona tsy manao aro-vava-orona naneho ny heviny manoloana izany indrindra ny olom-pirenena ateo amin'ny micro any mialina aronombana sy Manora Andriamalala. Goragora ny fanaovana sy ny fitondrana aron-tava tatoato. Nisy indray noho izany ny fanapahana navoaka ny prefektura Antananarivo ny amin'ny tsy maintsy hitondran'ny olon-drehetra aron-tava. Fanaovana asa iombonana trano no miandry ireo rehetra manjika io lalàna io raha ny voalaza. Tetsenkilany dia nilaza ireo olom-pirenena fa tsy misy ambony lalàna ka tsy tokony hanavahana anizana izy ny fampiarana izany raha misy ny fandikana io tsy fanaovana arovava io. Io zany ny any ambony ny fitaratra kanefa ny any ambony ary ny akamaroany ohatrany tsy dia manao kasibosy dia rehefa dia le hitanareo koa le lanelana le ray metatra tsy voaty ohatra zany zao kabary zao ny filoham-pirenena dia mitangorona eo daholo ny délégation miaraka aminy tsy haiko hoe te hivoaka télé ve na sa hoe te hanao iny raha ny tena mariny tokony mpitondra satria mpitondra no fitaratra dia mpitondra koa zany tokony mba handray andraikitra ho anazy dia tokony lalàna zany ho atao an'ny olona rehetra. Mety raha ohatra hoe zay ny ansoroana le tsy fisian'le aretana tokony hoe rehefa ao anatin'le lalàna na iza na mpitondra fanjakana na iza dia tokony hiarany sasy fa tsy le majinika ihany koa. Tsy hoe rehefa majinika dia hoe sazina fa na olom-pirenena na polisy na gendarme tsy manao anazy dia tokony hoe hiarany sazy avokoa. Zay zany ny tena marina amin'le kasibosy tokony hiarany sazy koa izy zay fa tsy hoe filoham-pirenena izy dia amin'ny mahafiloha anazy dia bon anao izay tiany ataony izy. Noho ny fisiana goragora izay hatrany dia nahitany fienana ireo olona nanjifa ny aron-tava araka ny voalaza. Tsy tatraika ihany le olona mividy satria tsy haina eo amin'le tsy fananana vola na tsy haiko mihitsy na hoe tsy manao tsony. Marihana fa ny fisiana goragora no nampirongatra indray ny valanaretina COVID-19 tany Eropa. Andeha vatikany amin'ny faritsika ao anatin'ireto vaovao manaraka ireto tsy manatena ny fanampiana avy amin'ny fanjakana intsony ny vahoaka ny mahajanga amin'izao fotoana izao mahatsiaro tena ho very fanahy mbola velona izy ireo satria dia be ny fampanantenana kanefa ny fanatanterahana treto dia mbola tsy nisy samy mamonjy MBS mahajanga. Tsy manantena azo fanampiana intsony voaka amin'ny mahajanga taorian'ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny repoblika farany teo mahakasika ny anampirana ny aminara-pahasalamana eto Madagasikara sanganehana izy ireo toy ny raha fotsy be verlona ka miandro izay ikadonany aiza zany fanampiana omenany mahajanga raha mandalo amin'ny tanànatsika Majinga aty eto efa mampiteny mona zany ino ma le mampiteny mona satria ohatra zao io resaka tosika fameno araka tenin'ny président eo efa tany amin'ny mois de mars tsika fa nataon'ny corona zany nahitany tsy fahita dia anisany distrika nitondra tserany zany ty Majinga ty tsika tsy teny distrika hafa nefany hatreto mbola tsy mazava amin'ny vahoakany Majinga zao hoe karazana fanampiana karakory ma ho azony vahoakany Majinga. Aza fangaro araka izany no manome sy ny lainga tsara fafy ho an'ny mponinany mahajanga. Ny mponinany mahajanga rahateo izay nifidy azy ireo tamin'ny fivitanana filohan'ny repoblika sy olomba vahoaka ary-pentanana farany teo nefa dia tsy nahazo fanampiana mihitsy na dia sotroray azy. Tsy adiny anjaran'olo hafa fa mba le fasonareo amin'izay anjarany ny Majinga
ho hita hoe ino marina mba anjarany Majunga satria nanaraka fepetra nanaraka an'ireny didifolo naboaka reny jusqu'à zao mbola manaraka fepetra ny bajaj sy ny bus ary mbola manaraka fepetra mandeha ao amin'ny stade miala avy agny an-tany malandy andeha ao amin'ny stade tsy andeha angalan'le tosoka famonina izy teo le terme mandeha am'izao ka mba tegna mangataka aminareo mpitondra fanjakagna sinon zany tsy janona mihitsy zany ny fanaraha-maso ny RMD. Ho anetsyanaka kosa indray sika eto Madagasikara dia maro ireo trangana tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao. Manana ny etaeta ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Bejouf ao Ambatondrazaka ao araka ity fanadihadiana hoentin'ny Niry Andrinarivony ity. Ny sesisesy ny fanafianjiola atao amin'ny commune ambanivohitra Bejofo atao anatin'ity volana Oktobra ity. Azo ambara ho mandrindrirana tsy tanteraka ny vahoaka hoy ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Na eo aza ny fafisiny ny poste fixe. Etaeta ny ben'ny tanàna ny hamadihana izany ho poste avancé mba ahafana mampitombo ny isam-pitandro filaminana miasa satria tahaka manararaotra toy ny Bangameyal ireo jiolahy noho izay fahavitsihany isam-pitandro filaminana miasa any an-toerana izay. Mitondra fanazavana makakizay indrindra moa ny ben'ny tanàna amin'ny commune ambanivohitra Bejofo Randrianay Vozambadisa. Tao anatin'ny herinandro dia intelo no nisesy ny asan'izao fanafinasana jiolahy tao anatin'ny commune Bejofo tamin'ny volana Oktobra ka noho izany izahay tompon'andraikitra amin'ny commune Bejofo izay soloko tena eto dia manao zao fanetanana izao ary mampita zao afatra zao anareo tompon'andraikitra ara-panjakana mba efa rehetrarehetra zay tompon'andraikitra mitandro filaminana atao anatin'ny distrikta Ambatondrazaka atao anatin'ny faritra Roatra Mangoro mba ho aheno an'izao afatra ataona izao. Voalohany ny mpitandro filaminana atao commune Bejofo dia poste avancé zany hoe gendarme roa no miasa ao mbola amin'ny commune mikarakara an'ireo misy ny moto natolotra commune esan'ireo misy ihany koa ny essence raha ohatra ka misy ny dia tsy maintsy andehanan'ireo. Noho ny zavatra mitranga amin'izao fotoana nefa ny fahalemen'ny fandriam-pahalemana dia mangataka izay mba tokony atao poste avancé io satria mba poste avancé mba maromaro gendarme reo satria fokotany fito izay misy any 15 km ny elanela amin'ny fokotany alavitra aminay ka zay no antony mba anaovana izao antso avo zao adimirisana ambaratongany ara-panjakana. Eo amin'ny maresaka ny ivelany dia mbola mienjandroa ny hitady amin'izao fotoana izao eo amin'ny Frantsa sy ny Silamo mbola resaka momba ilay kisarisariny Mohamedina izay natao tany an-toerana makasika ireo mpampianatra ihany no mampisavorovoro any an-toerana amin'izao fotoana izao. Mbola Asina Andriamalala sy Andra Kotomalala trany. No hitsakitsahana sady nidoran'ireo Silamo sainam-pirenena frantsay sy ny sariny filoha frantsay Emmanuel Macron no ny atezerany manoloana ny kisariny Mohamed sy ny fiantsina nataon'ny frantsay mikasika ny islamista. Toy ity tamin'ny alady hariva ity zao ta Tripoli renivohitra Libia nilanja sora-baventy ireo mpino Silamo naneo fa manao tsinitsina azy ireo ny frantsay ary mpaminany lehibe ny finoana Silamo Mohamed ka fa mingavingana azy ireo no nataon'ilay mpampianatra naneo ny kisary tany an-tsekoly. Izahay dia firenena mandala ny finoana Silamo hoy ny nambaran'ny tiram-pianakaviana iray ity ary nivavaka asandratray sy tononay dia Mohamed no mitatitra azy any amin'ny Allah. Noho izany tsy manaiky ny fanarabirabiana izay rehetra manodidina ny finoanay izahay. Tsy anaiky ho resy izahay fa i Macron sy la Frantsa no resy. Ho an'ny Jordanie indray dia nesoron'ireo mpivarotra avokoa ireo vokatra frantsay rehetra teny amin'ny toeram-pivarotana samihafa. Ny ely ny fiantsiana tany amin'ny tambajotra tserasera samihafa ny amin'ny tsy anjifana ny vokatra frantsay. Isan'ny tafiditra amin'ireo firenena Silamo naneo ny atezerany ny Maroc, Qatar ary Turquie. Ho an'ny filohan'ity farany dia nanambara-pahabe-maso izy fa mila mitsabo saina ny filoha frantsay. Mienjana nitady amin'izao fotoana izao. Etsakilany nandefa fanambarana tao anatin'ny tambajotra tserasera ny filoha Emmanuel Macron fa tsy manaiky ny ivoizana ny fankalana sy ny fiantsinady atao aminy. Nanao antsoavo amin'ny anatsarana ny fanaratsiana ny vokatra frantsay any amin'ireo firenena satsasasa ny tenany ary nanome toky fa andray an-tanana manokana ny fiahina ireo frantsay monina any amin'ireo firenena arabo.
dia ny tsara ho fantatra tany Frantsiny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namarana tanteraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany alina ity ankasitrahana feno ianao tsy misaraka aminay apatsahivina ianao fa ao anatin'ny fandarana dinika rehefa aorianan'izao fotoana izao dia vahin'ny Joël Ravohita ny solombavamboaka ny Madagasikara mamirabe ny irina ary anasana ianao ampitiavana sy ampanajana ihany koa. Izay ny tenanay dia mametraka ny mandrapitafa mirary herinandro finaritra ihany koa. Veloma tompoko.